Raba tonkolasy tongovavy ankasitrahany ianao misafidy ny televiziona malagasy amin'ny ity atoandro ity ary manasanao hanaraka ny vaovao an-tsary hatramin'ny farany. Any Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita manatrika ny foara régional lapa B2 izay efa nanomboka tany antoerana ny voalohany volana septambra izao septambra teo ary ifarana rahampitso alahady tao anatin'ny kabary izay nataony ho an'ireo mponina any antoerana ny maraina teo dia nambarany fa ho amboarina ho sintetika ny kianja Rasolonjatovo ao Ambatondrazaka ao nanolotra vola mitetina 7.70 tapiso ariary ho fankasitrahana ireo mpamboly mendrika any antoerana ihany koa ny filoha fantatra moa dia niakatra ny vokabary tany antoerana tamin'ny taom-pambolena farany teo ankoatra izay dia nambara ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita fa ho atomboka afaka ray volana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 izay mampimenimena ireo mpampiasa iny lalana iny ary izy tena mihitsy no avy any antoerana anaramaso ny fanombohana izany asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 izay ampitohy ny vodiala amin'ny marovoa izany. Fantatra moa fa ho atao terrassement izany lalana izany ary ho atao goudron kosa ireo point noir. Amin'izao retenenana izao moa dia mitokana ny tsangambato fahatserovana ny 10 taona ny fahaleovantena any antoerana ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita sy ireo mpikambana enina amin'ny gouvernemanta izay miaradia aminy ary mbola misy ihany koa ny fandaharam-potoana anio tolakandro. Mbola hoarahantsika eto amin'ny fotoana vaovao an-tsary manaraka ihany moa ny andindiny izay. Fa ho an'ny Toamasina avy hatrany isika satria dia nahazo fotodrafitrasa famokarana herinaratra mahatratra 8.20 megawatt ny ao Toamasina ao antenaina fa hanala ny olana amin'ny fahazony ireo mponina fahazavana izany famokarana herinaratra vaovao izany nanao ny fanadihadiana tany antoerana Priskara Kotinandrasana sy Faniry Andriano Menjanary. Anana ambavy Toamasina amin'ny resaka herinaratra manomboka izao satria nahazo fohy be mamokatra herinaratra hatrany amin'ny 12 megawatt. Milina telo lehibe manana tanjaka hatrany amin'ny 9 megawatt isan'isany no mampiodina ity fohy be eto Betainombo Toamasina faefatra ity. Volan'ny fanjakana malagasy madiodio no nanatanterahana ny fotodrafitrasa ka 2.20 miliarda ariary no lany tamin'izany. Orinasa 4.40 ny farimbona tamin'ny fananganana ity fotodrafitrasa ity. Izao ny totosa dia fantatritsika fa noho ny ezaka ataony fitondrana tetezamita. Fitondrana tetezamita satria araka ny tenen'ny ministra teo na tetezamita raha ny fitondrana manany andraikitra io fitondrana io ampandroso ny firenena amin'ny fotoana fohy zay hitondrana ny firenena. Manatsara ny fiainana ara-tsosialy sy fiainana ara-toakarena ho an'ny Tamatavy satria raha jerena moa dia i Tamatavy tokoa no azo atao hoe kapitaly ekonomika ny Madagasikara. Ary raha jerena ny serana sambo ato amin'ny Oceana Indien dia ny Tamatavy ny serana sambo farany lehibe ka mendriky ary rariny tokoa raha ho jerena zany situation de Voulbe zany, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, mba ahafahantsika manatsara bebe kokoa ny fahazoan'ny Tamatavy herinaratra. Manao izay hafa ny ministeran'ny angovo amin'ny fialana tsikelikely amin'ny fiatapahan-jiro matetetika. Raha ny faritra Madagasikara angamba no resahana dia ny tuleara no sisa ezaka ngizabe tsy maintsy zany ny ministeran'ny angovo aoriana ny Toamasina ty tanàna madinidinika izay mandeha termika satria ny politika ny ministère dia ny anesorana foana an'ireo le centrale diesel mandeha amin'ny akora afarana avy anivelan'ireo fa mampiasa ny angovo azo avaoza misy eto toerana dia ny avy rano ny herin'ny masoandro sy ny sisa satria termika le izy rehefa termika zany dia lafo ny vidiny herinaratra fantatrareo fa dia sy ho zakan'ny olona raha hoe zany vidiny ny famokarana angovo avy amin'ny milina mandeha amin'ny solika zany koa ny aloha dia hoe tsy miakatra ny vidiny jiro atao zay atomombana ny service na teknôlôjia avolenta tokoa ny milina mampandeha ny fitaovam-pamokarana herinaratra eto Toamasina faefatra ity. Tsy gazo ala intsony mantsy no ampiasainy fa fiolona mahalany hatrany amin'ny 10 metatra cube isan'andro ireto milina ireto.
Deutz MVM teknôlôzia allemande io diesel allemand ty koa zany raha voaja ara-dalàna ny fikojakojana azy tsy misy fetrany. Nisy mifanolorana meday ho andreo mpiasan-jirama nahavita be teto Toamasina fa tamin'ny andalovan'ny lehibe ny gouvernement tateto dia nasian-dresaka andraraham-bato vy. Tsy maintsy jerena zany inona marina ny tena votoatiny io problème sérite io. Elezy moa zany somary mampalahelo vita ny orinasa zay vao misy ny olana io ka raha fa misy ny olana tsy maintsy mijery ny vahaolana. Nanome toky izy fa iravina tsy ho ela ny olana mahakasika anambady vy.